andray tenin'Andriamanitra manokana sika kehitriny a ho an'ity taona 2023 ity. Ny zavatra napetraky ny tompo tamiko dia hoe miakara dimension. Mateny ankeno akaikinao hoe miakara dimension hoe. Avy ny farany miakara dimension. Ampianatranao ny antsony hoe dimension a dia avy eo ka ohatra hoe iza ny olona teo ampiarabelona taminy tovy ihany fa hafa mihitsy ny dimension ny ainany dia rehefa vita zay a dia ampianatranao hoe ara-panahy ny fiainany ara-panahy le miakatra dimension farany a ampianatranao any hoe ahoana fomba fiakarana dimension mena enkoatra mangingina be zany ianao zay ahay fomba fantatro hoe ianao zay samy hafa kalasaka nabavy ny antsoina hoe niveau sy ny dimension. Nisy fotoana zay sy ray aman-dreny pasteur Jocelyn fa ela be mihitsy niaraka dia niresaka an'ity hoe niveau sy dimension ity zahay na samy eto ambonin'ny tany ary a na olona niara-nianatra niaraka nanao kapisily mety hoe niaraka nanao baolina fa rehefa hoentin'ny fitondran'ny tompo dia miova ny dimension iainany tsiraray avy. Ianao ve tsy mahita hoe olona mitovy diplôma fa samy hafa ny asany? Aveko fandroany olona mitovy diplôma fa samy hafa ny asany, samy hafa ny filaminam-piainany. Satria maninona? Samy hafa ny dimension iainany. Teneny hoe dimension sy niveau hoe. Dony antsika aka ohatra vitsivitsy hoe olona niaraka tamin'ny mpiarabelona taminy a fa hafa ny dimension ny ainany. Aka ohatra tsika ny Abraham, mino fantatritsika Abraham. I Abraham dia olona tahaka ny olona rehetra ihany fa hafa mihitsy ny dimension ny ainany. Satria maninona? Andriamanitra dia niteny taminy hoe hitahanao a ka nataizana naleny na dia nandeha nakany amin'ny niara teo an-tanànana ary izy ka nifindra ny vahiny tany amin'ny tanin'ny olona dia hafa mihitsy ny dimension ny ainany. Tovy tamin'ny Isaka koa, Isaka nisy fotoana Isaka lasa ny vahiny tany amin'ny tanin'ny Filistiny tany amin'ny Abimeleka. Fa ny zavatra nitranga ka lasaka nabavy dia izao na izay tenin'Andriamanitra. Genesis 4:12 hatramin'ny 4:7. Nisy fotoana nisy mosary be teo an-tanàna dia zao zavatra nitranga dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay satria efa nitahiany Jehova izy ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo ambara-pahatongany ho mpanjato be indrindra fa nanana fananana be izy dia ondry amanosy omby ary andevo maro ka dia nialazy ny Filistiny. Za mba manonona hoe ho tahin'Andriamanitra tahaka ny tahiny any Isaka ny hainao. Mba raiso an-tsaina tonga amin'ny tanànan'olona Isaka dia zavatra mitranga amin'ny Isaka mamafy eo amin'ilay tanàna Isaka dia ny Isaka avy zato eny ny fijinjany. Isaka mitombo harena be satria maninona? Mitovy ny tanàna hipetrahana fa samy hafa ny dimension iainana. Averiko fandroany mitovy ny tanàna hipetrahana fa samy hafa ny dimension iainana. Isaka dia niaina tao anatin'ny dimension ny fitahiany Jehova satria nitahiany Jehova izy. Averiko fandroany satria nitahiany Jehova izy. Taona 3:24 iainan'izany hoe dimension ny fitahian'Andriamanitra zany eny ianao. Injana ane zany mba raiso an-tsaina hoe ny olona ao an-tanàna indray mialazy ny Filistiny. Azagaga ianao raha isy angarika amin'ity taona ity. Azagaga ianao raha isy fosa amin'ity taona ity. Azagaga ianao raha isy amorona resaka mombanao amin'ity taona ity satria isy olona tsy ahazaka zavatra izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ho hainao zany hoe miova dimension zany dia hiova ny fiainanao ray manontolo. Raha lasaka nabavy tsy tadidio tsy ny tanàna misy ianao mamaritra ny fiainanao, tsy ny diplômanao mamaritra ny fiainanao,
tsy ny volanao mamaritra ny fiainanao fa ny dimension ara-panahy izay iainanao zay no mamaritra ny fiainanao. Ka na dia ao anatin'ny tanàna tsy makay zaka ianao dia ho avahan'Andriamanitra ao anatin'io tanàna io ianao, na ao anatin'ny fianakaviana oziny olona hoe tsy afaka aga ianao dia ho avahan'Andriamanitra ao anatin'io fianakaviana io ianao, satria maninona? Dimension io fa tsy niveau. Teneny hoe dimension io fa tsy niveau e, miova dimension. Tsy misy olona miteny pastera zay te hiala be ty Madagasikara fa rehefa any an-dafy zay dia ilamina be. Mifona aminao ah, raha olona tsy natsoinao any an-dafy ianao ho sahirana ianao raha tonga any. Mariavy ianao raha olona natsoinao any ianao dia ahomby be ianao, satria maninona? Any ianao ny iaina dimension manokana. Amen. Fa milaza aminao raha tsy natsoina iaina any an-dafy ianao na aty Madagasikara ianao, eto ianao no tahina amin'ny fomba galasaka nabavy amin'ny fiainana. Ny dimension iainan'ny olona mamaritra hoe inona ny hitranga amin'ny fiainany, tsy ny niveauany. Jakoba dia lehilahy anankiray, Jakoba zanak'Isaka dia lehilahy anankiray niala tao amin'ny ray aman-dreniny, tsy nanana ninina afa-tsy tsodrano. Fa zao kosa nefa niona tamin'Andriamanitra manokana izy tao a Betela, dia hoy Jehovah Andriamanitra mantsy anazy hoe tena hita dia hitanao ahako. Ahoana hoy Jehovah mantsy azy? Zany hoe Andriamanitra zany dia nanapa-kevitra hoe dimension fiainanao tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra zay alehanao. Ka rehefa nandeha izy ka tonga tany amin'ny rafozana izy, rehefa tonga tao amin'ny rafozany Labana izy niasa, ohatra nanomboka tamin'ny asa faran'izay kely indrindra izy, fa nolay dimension ny iainany na ny fitahany Labana ary izy, arakaraky ny namitahana azy vao maika izy ny tahina, arakaraky ny nambaniana azy vao maika izy ny tahina. Galasaka nabavy eo iova ny dimension iainanao. Ka na olona mitaka anao ary ilaza ho vakovava hoe tsy napoziko hoe niakatra ohatr'izao ny fiainana io, ny olona zay nanambany anao dia ho vakovava hoe tsy napoziko ho tonga ohatr'izany io. Teneny hoe amen amiko zany. Miakara dimension. Teneny kenao kaikinao miakara dimension hoe ara-panahy ny fiainana. Aka ohatra aminao nisy vehivavy anankiray tao a Zarefata. Zao lazainy Baiboly. Tsy mba nirahana, Luka 4:9-20, tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray amin'ireo Eli fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra teny. Nisy olona maro be tamin'ny andron'ny Eli teo an-tanàna, fa mahagaga dia izao vehivavy ray ihany nanirahana azy. Ny planina an'Andriamanitra dia nitahina an'ilay vehivavy. Mariavy ianao hoe inona nataon'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy? Novain'Andriamanitra ny dimension ny fiainana. Mitsodrano vehivavy ahako, anova ny dimension ny fiainanao any Andriamanitra, anova ny dimension ny fiainanao any Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray antsointsika hoe Joshua ny anarany. Hainao ve Joshua? Joshua dia lehilahy nandimby ny Mosesy. Zao no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Joshua: tsy hisy olona ajoro anoloanao amin'ny androm-piainanao. Manina ozy izy? Ahoana tsara ozy izy? Zany hoe noraisin'Andriamanitra ny fiainan'ny Joshua. Dia hoy Jehovah mantsy an'i Joshua hoe Joshua, lehilahy anady ianao, fa lehilahy anady hafahafa ianao. Ianao dia lehilahy anady amin'ny androm-piainanao rehetra, tsy hisy aharesy ianao zany na iza na iza. Ny tena marina ny dikan'izany dia izao hoe novain'Andriamanitra ny dimension Joshua. Teneniko ianao kaikinao novain'Andriamanitra ny dimension hoe androany koa andray tsodrano manokana ianao, hovain'Andriamanitra ny dimension ny fiainanao. Amen. Aka lehilahy anankiray tsika Joba ny anarany, haitsika loatra ny Joba 2:1. Teo amin'ny tanàna ray manontolo no ny fahitsiny sy ny fahamarinany dia novain'Andriamanitra ny dimension. Notahian'Andriamanitra tamin'ny fomba mahatsiravo ny Joba. Fiteny ve zany? Fiteny ve zany hoa? Fa tena galasika nabavy eo, tena raha vao resaka fitahiny dia Joshua ny resahana teo an-tanàna. Na ny devoly ary ny resaka ny Joshua, ny Joba. Bara isosaina ane zany, na ny devoly ary rehefa mitantara momba ny Joba
dia tsy miteny hoe jobany tratrako taria fa ny zavatra tantarainy devoly momba ny joba dia tsotra lehilahy voada enjana ane zany enjana ane zany hoe le mpanambany le mpanameloka tsy manana ninina eo ambavany afa-tsy hoe lehilahy voada io za mba mitsodrano anao hovain'Andriamanitra tanteraka mihitsy ane ny dimension iainanao ka na fahavalonao ako vakivava momba anao hoe olona voata iny olona tsy azo atao ninina iny ataovy amenina mafy be zany taona 2023 miova ny dimension anao miova ny dimension anao ia galasaka anabava ara-panany dimension teny keno kaikany hoe ara-panany dimension hoe efa nampianako teto am-piangonana ihany ty fa ho averiko dia avy eo atoroko anao inona ny fanalahity ara-panany fandresena ara-panany inona ako mimany ianao 2023 tsisy aharesy anao zany na inona na inona na ara-panahy io na aranofo io na any amin'ny fitsarany io na otanany io tsisy aharesy anao zany misy fanahany fandresena anaraka anao baiboly dia milaza voaomana ny soavaly amin'ny andro edina fa ny Jehova ihany ny fandresena oabolana raiky amin'ny roapolo andiny fa raiky amin'ny telopolo voaomana ny soavaly amin'ny andro edina fa ny Jehova ihany ny fandresena ka rehefa hitodika Jehova hoe izy anao mpandresena dia any amin'izy izy nitodika any amin'izy izy nitodika ho ia ka za aminao miteny toa dia sady mitsangana amiteny hoe aty amiko izy nitodika teneny hoe aty amiko izy nitodika ho a raha ifidy Andriamanitra zay ampandresena ianao no ampandresena ianao no ampandresena ianao ny avahana ianao no atao ny hafa mihitsy na ahoana na ahoana any Jehova fandresena alasaka anabavy io zany rehefa ny olona anankiray ozy izy Andriamanitra hoe ty tsy resy dia tsy resy ahoana tsara ahoana tsara rehefa hoy Jehova hoe Josoa tsy mahazo resy zany amin'ny tantaram-piainany tsy resy mihitsy Josoa rehefa hoy Jehova hoe David zany tsy olona resy zany ninina andalovany tsy resy mihitsy David dia mba milaza aminao koa ianao koa dia karazany olona ohatry zany manomboka androany tsy ho resy anaty zany ianao ataovy amenina mafy be hoe za zay hatramin'ny taranaka faramandimiko tsy misy resy eo amin'ny fitsarana tsy misy resy eo an-tanàna tsy misy resy any am-piasana tsy misy resy na aiza na aiza leny ataovy amenina mafy be zany tsy misy resy zany io amenina rehefa tonga any an-tanàna ianao dia teneno ny zanakao tsy resy zany ianao tsy misy taranakitsika zany na nyray azo ka ho resin'ny fiainana teneno hoe tsisy resin'ny fiainany zany hoe satria maninona rehefa isafidy Andriamanitra izy nampandreseny dia izy le ho ampandreseny izy le ho ampandreseny teneno hoe zasy ny taranako hoe ara-panahy miova ny miova dimension